Faly miarabantsika mpanaraka ny serasera 3 minitra indray. Voalohany indrindra aloha dia miarabantsika rehetra tratra n'izao taona 2024 izao. Betsaka ny zavatra efa mahafao amin'ity taona 2024 ity, indrindra ny amin'ny lafiny politika fotsiny fa misy koa lafiny betsaka. Fa ny hanombohako anazy zany dia firarian-tsoa ho antsika rehetrarehetra samy aina ao anatin'ny fifaliana sy fiadanana amin'ity taona ity, na dia eo ary ny mety hoe tsy vitovikevitra indrindra ny amin'ny ara-politika izay tsy maintsy ho setraitsika atsy. Ny faharoa manaraka an'izay miteny an'izay hoe miarahaba tratry ny taona izay dia araraotika ihany hoe betsaka tokoa no miteny hoe tsy fiteny izany tratry ny taona izany fa tokony hoe na tratry ny taona no filaza. Marina izay anankiray izay tsy hoe diso akory ny hoe na tratra ny taona kanefa marina ihany koa hoe tratry ny taona, ary izay ngamba ny arany tokony ho izy hatramin'izay fa mety hoe amin'izao zany misy te hanova hoe na tratry ny taona ny fiteny satria tamin'ny taolo taloha hatramin'izay tsy hoe tamin'ny taolo taloha moa zany efa fomba fiteny malagasy dia hoe tratry ny taona ny fiteny satria ny fotoana mandeha be ny fotoana dia ny fotoana zany no mahatratra. Mihoatra hoe tratry ny andro mihiratra, ny mpamosavy ohatra rehefa sendra ela filalao dia tratr'andro mihiratra, tratry ny andro maraina. Isika indray rehefa tara fidinina dia tratr'alina, rehefa variana ny ananina dia tratra ny alina, izany hoe ny fotoana foana zany no mahatratra fa ny olona no tratra ny fotoana. Ary misy ny hoe tratra antitra ihany koa, izany hoe le antitra le fahaterana amin'io no atao hoe fotoana na antitra zany fa tsy hoe rehefa tonga 20 taona dia arahabaina ianao fa nahatratra ny fahaterana, fa atao hoe arahabaina tratra antitra. Izay zany ny hoe fomba firesaky ny malagasy momba ny fotoana hoe tratry ny fotoana. Tratry ny fotoana anankiray zany, tratry izao fotoan-dehibe izao fa tsy hoe nahatratra izao fotoan-dehibe izao. Fa raha ohatra moa misy zany te hanovana izay hoe nahatratra ny fotoana dia tsy mampaninona koa izay azo novaina amin'izay. Fa ny fanamariako kely ihany koa angambany ny antony tena nitenenan'ny malagasy an'izay, ankoatran'ny hoe malagasy zany moramora zany hoe tsy dia tena marisika be andehany androsany amin'ny fotoana izy dia tratra ny fotoana foana. Fa eo koa ilay hoe malagasy raha hitany hoe zavatra mahafinaritra anazy dia tsy soloany, matahotra ny mandroso, matahotra ny ho faty. Izay zany ilay hoe raha ho faty ihany dia aleo maty rapitso toy izay maty androany. Matahotra ny ho faty rery koa izy raha maty ara-matesa ny havana, raha maty ny havana matesa ny omby. Izay zany hoe matahotra ny fotoana izy dia aloany tratry ny taona toy izay hoe nahatratra fotoana. Izay mampatonga ny gasy tara foana koa satria nahatratra fotoana dia indraindray matetika ny gasy tsy mahatratra fotoana. Izay zany ny resaka iny fa dia ho tohizantsika ihany ny resaka ny arindrina any fa dia mametraka veloma mahafinaritra ho antsika rehetra ary mbola mamerina ny firarian-tsoa amin'ity taom-baovao 2024 ity. Veloma tompoko.